Iny couleur nanaova amin'ny Mbiandry Rajoelina. Tsisy niteny an'izay na ndray ara nanao démenti hoe l'orange. Na ny communicateur any ary. Fa ahoana no nahafantarako an'izany? Zay anie le izy hoe tsy maintsy mba manao investigation anao e. Tsy maintsy manao recoupement ianao, misy olona koa tsara fanahy. Tsy te handiso anao amin'ny fanadihadiana dia miteny hoe Ry orange le couleur an'le akanjon'le Ry fa tsy mena. Ary olona atokisako no niteny anahy an'izany fa tsy hoe n'importe qui. Kanefa na izany na tsy izany, dia io zany e, rehefa tsy mety ny atao dia nampahatsara ahy ara tsy omby vava. Ny sary rehetrarehetra izay sary rehetra mivoaka momba ny akanjon'i Andry Rajoelina dia mena daholo. Na izaho ara tsy nieritseritra mihitsy hoe orange ny couleur an'io. Inona ny dikan'izay? Rehefa tafiditra ao anatin'izay hoe canal ianao, tafiditra canal ianao, dia tsy afaka amin'io canal io ianao. Meko pirofo nareo. Hanangana institution vaovao Andriamatoa Andry Rajoelina sy Christine. Hanangana institution vaovao izy, fa misy projet de loi nivoaka any, misy hatraminy hoe ny asa nataon'ny fitondrana teo aloha dia tsy azo ravana. Izany hoe misy lalàna manokana mihitsy, misy structure manokana mihitsy natsangana ary atsangana hiaro ny Colisée. Aloha dia efa miteny zany e. Raha te ho lany ianao n'iza n'iza teo filoham-pirenena eo, dia tsy maintsy manao engagement ianao hoe premier jour idiranao ao Iavoloha dia tsy maintsy ravainao io Colisée io. Ny tenako manokana, n'iza n'iza hifanaraka amiko ka hanao filoham-pirenena, ho tonga amin'izany atao hoe filoham-pirenena na iza dia mifanaraka amin'ny taratasy sy miavona mihitsy hoe handrava ny Colisée. Ary mila fanamboarana goavana koa le rova, fa lasa rova-batara le izy. On dirait que ohatran'ny any amin'ny restaurant Fokets zany ianao na La Rotonde aty à Paris. Tena hoe à l'image Fokets. Azafady. Le Fokets manko dia base menamena. Dia LED miaraka amin'ireny ohatran'ireny mba misy lustre kely ireny raha misy ary. Ohatran'izay koa La Rotonde aty à Paris aty. C'est la honte. Ny rova dia manandrina izy io. Averiko eto, efa nisy niteny hoe ajanony io zavatra ataonareo io. Ajanony io. Tsy ianareo no tokony hikitika an'io. Misy tompony io ary manatopo io. Zay zany tena miteny raha ry zavatra ohatran'izany exceptionnellement aloha mafana aty andafy amin'izao, sao nareo gaga aminahy hoe manao fohy tanana. Zay zany tena miteny hoe raha izaho no nisy niteny ohatran'izay mananjanaka mba tsy tenena ny zanako amiko hoe fotony dada daholo zao, fotony dada daholo zao. Voilà ce qui m'arrive actuellement. Dia nalaoko najanona. Tsy nikitika an'io. Fa saingy izao
Dada, il veut séduire le tout Tananarive, surtout la noblesse tananarivienne. Dada, il veut marquer sa signature. Il veut y mettre sa signature par rapport à l'histoire. Mais Dada, il ne sait pas que tout ce qu'il a fait était statué, interdit. Et Dada, il ne savait pas qu'il n'en avait pas le droit. Voilà le problème de Dada. Dada, il est trop dédadédac. Dada, il agit de manière irréfléchie. Te hiteny Dada hoe navita zavatra tao anatin'ity taona 2024 ity, dia any amin'ny zavatra tsy tokony kitihany Dada no kitihany Dada. Dia jereo tineny fa lasa afa-baraka, menatra, mahamenatra olona. Tsisy olona miakadapy zany ka miboridandridana ny sandry, mampiseho ranjo toy ny vomanga, ranjom-bomanga hoy ny malagasy. Izay mihitsy ny mahatonga ny malagasy hoe rehefa miseho vahoaka dia afenina ny ranjo sy ny sandry. Satria zavatra anankiroa tena tsy tian'ny malagasy mijery azy dia ny bao-ranjo sy ny ranjom-bomanga. Dia afenina amin'ny akanjo lavalava, manapa-dranjo hoy ny fitenenana. Fa ity ramatoa, izay mihitsy na zao manko le izy tokony ho fantatritsika hoe inona moa ny dikan'le mitilefika. Eo ampidirana amin'le vavahady ramatoa no mitilefika, efa nanino le ry nitilefika. Ohatra zao any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, raha maty ny andriana dia atao hoe nitilefika. Nitilefika zany ramatoa. Mialy zany. Dia tao anatin'ny tao koa nisy olona nitilefika mpanjaka. Tsy hoe mpanjaka fa solon-tena. C'est un militaire, c'est un ancien colonel. Tapitapoka eo nitilefika ilay olona, dikan'le nitilefika dia maty. Fa inona ny antony tsika manko, zay manko zany tsy azoko hoe. Le mpiara-miasa mpanao gazety hafa dia mitantara vaovao fa tsy mba manao fanadihadiana. Inona ao anatin'izany atao hoe lanonan-dehibe, première dame, inona avy no mampatonga ny vehivavy manala kiraro? Tsisy nandinika an'izany nareo. Tsisy nandinika an'izany nareo. Na ny lehilahy raha manala kiraro, inona ny antony? Voalohany indrindra samy nahentsika hoe nitilefika izy. Ok, samy nahentsika hoe nitilefika izy. Fa iny nitilefika iny zany ny cause nahatonga an'le conséquence nanala an'le kiraro. Dia andao tsika no analyse hoe inona aby ny antony analana kiraro amin'ny lanonana. Voalohany, raha nitilefika izay ianao dia mety narary ny cheville anao dia tsy mahazaka an'le kiraro avo. Faharoa, tery ilay kiraro dia nanaikitra. Fahatelo, malalaka ilay kiraro dia taky mitondra taingina sambony ny tongotrao dia asorina ilay kiraro. Fahaefatra, mitilila
ihany koa ny talon. Fa dans les 4 raisons hoe narary ny cheville, malalaka le izy na tery na mipitika le talon, de tsisy afa-tsy anankiroa no mitombona an'izay. Narary le cheville na mipitika na mitilefika le talon koa. Voatosika ianao hanala kiraro nefany ianao tsy afaka miala fa ny vadinao miedinedina eo akaikinao. Fa maninona ny miala ny tratra amin'izay? Tsy navela niditra tao anatin'ny palais zany mialy raha ny tena marina, satria ny antony lehibe ty zavatra teneniko teo. Mialy de desandantina tsy miambola. Dikan'izany mahalala tsara mihitsy hoe ahoana ny tokony atao rehefa miakadapa. Tsy aboridana ny sandry tonga ety atsasany eto ny akanjo, satria ny antony maninona ny eto ny tapitra, satria ny famisaviana tamin'izany fotoana izany de afenina ao anaty tanan'akanjo. Ka raha miakadapa ianao de tsy maintsy aty ny tanan'akanjonao fa tsy mampidera sandry ihany koa. Raha miakadapa ianao dia arỳ amin'ny indrindra fa ao anaty lanonana ofisialy de tsy maintsy aty zany. Faharoa, ny akanjo dia aty amin'le atao hoe manapa-dranjo, fa tsy hoe tapaka le ranjo, manapaka ranjo zany ny fanalavana azy, fa tsy hoe tapaka le ranjo fa aty amin'ny atrasaky ny ranjo ny zipo. Ary ny zipo zay anaovana tsy mampidera fitombenana, tsy mampidera an'le le biky, satria tsy maintsy mbola asiana atin'akanjo ao anatin'iny, mampigonfla an'le izy dia ny tratrako tsy asehoseho fa misy forme koa fanaovana azy. Dikan'izany tao anatin'ny hors norme tanteraka ny vadin'ny numéro 1 tsy mendriky ny akadapa akory, fingan'ny vitana fa mbola niditra ihany, de iny nandeha tongotra. Inona zany mety zavatra hitranga sy ny conséquence an'ireny zavatra ireny aty aoriana? Voalohany indrindra tsy niandry ela de efa nisy nitilefika tao Mahatsikadranona ilay mpanjaka, le solotenan'ny mpanjakan'ny Zavisora. Za zany tena miteny tsisy olona tompoko andeha anda invitation na filoham-pirenena zany. Vitsy de vitsy zany eo, ohatran'ny filorera-koty malalaka na invitenao am'izany ary izy tsy mandeha izy. Hatramina teo amin'ny fitondrana ny filoran-tsiraka raha nisy de nisy indray mandeha ny tany. Hatramin'nisy ny 14 juillet tao amin'ny résidence raha nisy de nisy indroa na intelo amin'ny tao. Nisy antony manokana daholo matoa tao. Ary ny nahatongavako teny Avoloha koa raha nisy de nisy indroa misy antony manokana koa. Fa niara vao misy an'ireny revirevy cocktail sy ny karazany ireny lasa aleoko manao tenisy any Ankatso na eny amin'ny Akosa. Ngavivato moa manana souvenir an'izany mihitsy. Tsy mandeha amin'ireny aho. Ka raha ohatra ianao miakatra ohatran'ireny, miakadapa ohatran'ireny, misy fombafomba tsy maintsy arahana. Tao anatin'ny tsy norme ianao de tao ianao voa. Inona zany ny conséquence? Tsy niandro aho,
sy ny andrelakory de efa nisy nytolefika tao. Tsy misy olona hoaka andeha anda invitation ana filoham-pirenena zany, tsy misy zany. Fa tsy olo tena nalefa ny mpanjaka zavosoro mamana izy ayayayay mahery andra ozy idiran'andro eo mananjiny io palais io zy fatany tsara zany antemoro izy na zavosoro tsy fantatro hoe ahoana aloha fa efa nisy nanazavana mahafantatra tsara amin'ny fanandrona amin'ny fanjakana imerina na analamanga ny olona avy any Atsimo Atsinana satria anisany tao anatin'izany izy ary nandefa mpahay andro na mpanandro tany amin'izany lapa zany, tany amin'izany rovo zany, tamin'izany andro fantany tsara hoe tsy mety rangahy io a fa tsy afaka miteny izy mafiloha be le BM mafiloha be le bitro hoe io de io rangafatsy de ory zalahy hoe tena manana ody enjana be zany zalahy oy za ve de za kosa aloha tsy mino hoe fantatry le ramatoa hoe tsy fantany hoe mila aty amin'ny atrasaky ny sandrany eny akanjo manapa-dranjo ane ny dranjo manapa-dranjo ny roby tsy mino an'izany fa hoy le raha namana zay hoe bainina mafy be ny sampy tokoindreo matory hoe masahany io de osako hoe okera pasitolaka menga be zany io a pasitolaka ery bainina ozy lereo tena raha misy fianakaviana zalefana ozy le akama zay zalefana asa angamba tsinjon'ny mpanjaka zavosoro izy io sy olo tena nalefany tsisy olona anda invita ahoana moa izy Maurice tsy avona an'izay rehefa filoham-pirenena miantso anao tsy afaka mandahy anao bainina fa tsisy olona hoe inviten'ny filoham-pirenena ka tsy ho avy fa le mec il a compris hoe ça va se passer comme ça et c'est inévitable tsy niandry ela izy de efa namaly valik'afatra inona zany ny zavatra hitranga amintsika tady tsara tsy nisy zavatra nataony Andry Rajoelina ka tsy nisy ainana foy vady tsara mipetraka ery an-tendrombohitra ery ino midoboka fatin'olona firy ny karana olona tonga hamonjy lanonana zao itokantrano rova salama tsara matoa tonga aty Antananarivo aty ancien militaire haut gradé mahatitra-drano ke misy zavatra anankiray ampatsivoko anareo malasa saina ary tena malasa saina mbola tsy niady Andry Rajoelina sy Rajaonarimampianina tamin'ny Rajaonarimampianina nanao prestation de serment teo Mahamasina nampiasa baiboly Rajaonarimampianina tamin'izay andro zay nga Andry Rajoelina tsy nampiasa baiboly zafady inona ny dikan'izay inona ny tiako tenenina anjaranareo manao raccourci fa tsy anjarako vita ny prestation de serment Rajaonarimampianina samy nodolo ny rehetrarehetra nisy voatoroky ny grenady teo anosy teo amin'ny Sénat ino ny faty olona farany tamin'ny resaka bomba tao Antananarivo ino ny faty olona farany tamin'ny resaka bomba tao Antananarivo njarantsika zany mieritreritra hoe ahoana inona ny conséquence amin'ny rova conséquence amin'ny rova dia mivavaka mafy fotsiny tsika malagasy mivavaka tsika satria ny sampy tsy maresy mivavaka ninona finoana fa ny olona manao tsy mety
amin'ny fiavian'ny olona dia mialatsiny kosa fa na hivavaka ianao na tsy hivavaka tsy maintsy miasa an'Andriamanitra amin'izany. Tsy maintsy miasa hoy aho. Fa mitenin'ny olona hoe mba avelao le fiavianay e. Fa mitenin'ny olona makarary anay ne io e. Fa mitaraina ny olona hoe mba avelao ary rehefa tena mengavy mihitsy. Fa tsy raha iny amiko zany ozy izy lery. Mokondohako ihany no nataoko. Satria misy koa moa ny olona ratsy taiza. Tsy malala akory ny zavatra valeur tokony tezaina azy sy ny karazany. Dia lasa misolelaka amin'ny olona tsy tokony solelahana. Miala tsiny aho fa tsy maintsy tononiko. Toka nytony taranaka razanamaso zany. Tena miteny amin'ny laisany aho. Fa raha mbola velona teo. Ny ray aman-dreny ny razanamaso tsy nanaiky an'io izy. Laisany indray nefa amin'izao fotoana izao no mitokatoka. Dia haiva razanamaso dia iny il s'en fout complètement. Kafany mihitsy. Nefa ny razambe andrangano batard izen'ny olona. Alatsiny aho fa tsy maintsy tononony zany ary tsy maintsy lazainy zany e. Misy taranak'Andriananandro misolelaka misolitika amin'io. Masahy mandokadoka. Tsisy fianakaviana, tsisy taranak'Andriananandro misolelaka zany takaty e. Taka nitondro Tintin. Alatsiny aho. Tsy maintsy tononony zany mba ho fantatry ny taranaka ny orinany hoe tony olona tony no misolelaka nanombana nanivaiva ny razamben'ny Andrinany Merina. Ce sont les vendus, les achetés, les traîtres. Rinaina indray tsy toaina. Zay raha izy teo. Iza moa ty anarany teo. Naina tsy anarany mako le andraiky tsy toaina. Rabesahala. Mila fantatry ny ova d'origine Naina Rabesahala fa tsy Andrina, azafady. Tsy descendant zany hoe Andrinanandro manana descendant ova Naina Rabesahala. Ny ray aman-dreny Charles Andritsotoaina no niadopte azy. Ina mba zava-bita aminaina. Teny Soamanandrary misy teny Ambohibe, misy teny Masinandriana, tsy misy. Ambohibe ilafy ny kapitale an'Andrinanandro. Tsy nisy. Ambohimailala ny teneniko io zany. Ka raha misedisedy ianao ry Tintin, miedinedina ianao taranak'Andrinanandro. Soa ianao miala fa manala baraka taranaka fotsiny. Tena miteny aho ary ty tena tazomiko ty teniko ty. Hatramina nampitolefika nampiondrika ny ray aman-dreny Gulli razanamaso. Dia tsisy niaro intsony le valeur ankoatran'ny hoe io zara zany hoe misy zany. Mipasapasaka ilay izy ary ny zarazara. Satria nanana dissuasion ny ray aman-dreny Gulli razanamaso tamin'izany andro. Dia afaka nampirina ny ambition reto le karazan-drazan'le vendu maromaro reto. Aloha zany dia misaotra ny Prince Révérend, Docteur Révérend Rabaruel. Tena mijoro amin'ny tokony hijoroany izy. Hoe tsy mety io rangahy dia tsy mety tsy sady hevitra zany e. Tsy tanana ova ny tokony hikitika an'io. Ka metraka hoe iny le lovan'olona lasa foketsa. C'est un restaurant ça. Tena décoration ana restaurant.
Ahoana moa izy le akama mipetraka any Irlandy zay, mbola tadidiko fleury ozy izy le hazo. Na izaho koa raha mbola mahatadidy an'izany hazo zany, ohatry ny vy, hazo mainty zay izy, vy. Ohatry ny vy io, trapainao mangatsiaka foana io, andavataona. Inona ny conséquence an'io zavatra io? Rahatsiny fa tsy ao anatin'ny kategorian'olona manozon'olona fa mivavaka ho anareo ary Andry Rajoelina sy ny karazany. Mba ho lavitry ny ratsy ianareo sy ny faharatsiana. Tena sincère tena miteny an'izany, tena mivavaka ho anareo. Satria tsisy varany ny anapoko an'Andriamanitra raha manozona anareo. Tsy anjarako koa zany fa zany moa izy. Tsy aninona tsisy dikany. Ao anatin'izany sehatra rehetra zany tsisy dikany. Dikan'izany mivavaka ho anareo. Mivavaka tsy inona mahery noho ny sampy. Tsisy varany ny anompoana an'Andriamanitra. Raha tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny baikon'Andriamanitra ianao. Dikan'izany tsy anjarantsika ry Malagasy no manozona. Elao lavitra ny ozony. Mivavah ho azy. Eto ambavaka izy satria potika anie ilay firenena. Tena potika ilay firenena. Tsisy ninona vita ny Andry Rajoelina fa poera fotsiny. De mieritreritra izy fa mahavita zavatra. Ka zay le fianarana azony ka. Niveau scolaire azony de hoe mila manao trano, mila zao. Mampidi-bola ho an'ny Malagasy ve io e? Hatreto aloha. Epsilon de manière epsilon, oui. Raha ny resaka tourisme, 4% vola miditra amin'ny fanjakana. Mahatratra 30%. Ok, tsy maninona. Fa misy touriste nga amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny io rapitso ary za de misangazy amin'izany amin'ny Malagasy. Nizaniza filoham-pirenena ho avy eo mitenenonareo an'izany. Fa ho anareo mienoeno ireny, zao manko le izy. Misy olona zany hoa candidat za hilatsaka filoham-pirenena rapitso oui, dans toutes les actions, dans tous les faits, dans tous les méfaits, dans toutes les inactions. Amin'ny zavatra tsy mety ao anatin'ny firenena, tsisy hita ry zalahy mangina. Tonga ny herintaona alohan'ny élection, iny daholo zalahy mipotra. Mais non. Miangavy ny Malagasy mihitsy zany. Tena miala tsiny aho. Miangavy anareo ampaladia hoe eviteo reny olona reny. Tsy aninona zany. Ny tena fitondrana sy fiomanana amin'ny fanjakana, io hitondra fanjakana de aty amin'ny opposition tompoko. Aty amin'ny opposition ho hitan'ny vahoaka hoe io ianao, mijoro ianao, mitsangana ianao, miteny ianao, manome solution ianao. Tsisy hita ry zalahy fa manginginana anatinatiny any mivarina amin'ny biziny. Anatin'ny gouvernement io zao takan'ireny hajo ireny. Tapahany tongotry ratsy candidat io. Mangina izy, tsy mahasamy teny. Satria manangana fond, manangana finance. Andry Rajoelina nandoka mamelona zanabaratra. Asory ery amin'ny sisiny ery izy. Il va dire Andry Rajoelina a triché, Andry Rajoelina a détourné, Andry Rajoelina a fait des doublons. Mais oui, qui ne le sait pas? Il ne fait que confirmer. Mais après, asory. Manimba karatra fotsiny io rapitso.
Tsy anjarantsika malagasy no manozona fa mivavaka no ataontsika. Raha te ahazo soa ianao dia mirary soa ho an'olona, fa aza mirary ratsy ho an'olona. Fa hain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Zay angambany amin'ny rova, tsy misy tenenina intsony a. Ay, efa hitan'Andry Rajoelina fa tsy ho ela intsony izy ity dia manangana institution izy Kristina hoe tsy azo ravaina sady tsy azo ahongana no tsy azo enjehana. Tsy azo ahongana zany zay zavatra bitan'ny teo aloha na dia tsy mety ary, dia tsy azo enjehana koa le nitondra teo aloha. Asa raha tsy diso atao magistrat iny Kristina iny a. Nolazaina koa tany Majunga tany, niantso ny olona ary nitaraina ny olona, président monsieur Fleury mba vakibo-atsilana re, tena mba miangavy re, miasa be ny vola ty anao hifidianana ny filohan'ny FLM, tena miasa ny vola ty. Zaho tsy afaka hiteny an'izany raha tsy misy prova. Mety soa ianao olona maromaro fa hitanao betraka ny akama FLM miantso a, marina ve zany? Tena marina zany, tena marina. Miasa ny volan'ny Kristina ny filazan-dralahy azy fa volan'ny Mapara ny ilazako azy. Zany hoe mila mametraka toky izy zany any amin'ny FLM. Dia miasa ny vola, tondratondraka ny vola tao. Zany ilay izy. Nisy nanomboka izany dia nisy naka-modely amintsika miteny izao. Iza no nanomboka an'izany? Aleo tsy hamantsy fa sao dia lazaina hoe harcèlement indray. Zay no mahatonga anao hoe ny ihany. Kapoka ray sasan'angy ireo. Kapoka ray sasan'angy ireo. Tena teneniko izany. Satria na ho tonga eo iray koa ary le ankiray dia mbola izay koa nataony hiezaka izy ametraka vola sy hividy vola amin'izay zavatra tsy mety tokony atao ndavara. Ndavara. Mierery ihany le champagne teo Sandra. Miraban'ny Sandra any New York. Miraban'ny Nature any Washington. Arabaina reny vavahady. Arabaina daholo ny akama rehetra izay mifidy an'ny JB. N'Andriamanitra nareo mbola maraina moa izao fa dia ny aty efa natomoko ny champagne dia davana. Mandram-piaina.
Iterity, aneo ny fitiavana, biby tsy fianam-popolaty. Tiloatra ny miterana, andriamanitra fitiavana, andriamanitra findridrana, rehefa ny fitiavana. Aneo ny fitiavana miana, fony ambola mpamorona, maty hoay tokony sanaka, raha ho fanavona. Razereko ny lanitra, izay asandratsatànana, sy ny volana mankitana, izay no fononena. Inona mony olona, no atsiarovana ho azy, nataonao ambany kely, andriamanitra Anaizany ratsira sy anenjika anarasiana, mbola sandratro ny hira ano ny fideranana. Ny Jehova tomponaio ho azy ireo any iterity, aneo ny fitiavana, biby tsy fianam-popolaty. Tiako loatra ny miterana, andriamanitra fitiavanao, andriamanitra findridrana, rehefa ny tirana. Iresaka zavatra afitsika, hitanareo amin'ny tarehiko iny ohatrany hoe misy masoandro, miditra ato an-trano ny masoandro amin'izao tsika miteny zao, ary exceptionnellement pour un mois de novembre, été indien manko ny filaza zao, mafana, ary miditra ato an-trano ny masoandro, misaotra an'Andriamanitra amin'izany satria ny tena ny Afrikana tsy de mety amintsika foana ny mankatsika izany, ary isaoran'Andriamanitra manome hafanana. Resaka amin'ny resaka tany any Madagasikara satria na ny tenako raha victime an'ilay izy. Zao misy avocat tena tokony evitena miara-miasa aminy any Madagasikara. Satria ny antony dia zao: mihinan-drozo zalahy, surtout ianao ka miady amin'ny karana zany amin'ny taninao, sady mandray vola aminao izy, no ataony izay aparisy anao any amin'ny tribonaly, dia ianao tsy maintsy manao appel, dia mbola mandray vola aminao indray izy, dia mbola mandray vola amin'ny garana, dia mandresy foana ilay garana, dia resy ianao. Ary any amin'ny tribonaly no fanapahan-dralàna io. Ny anahy indray tsy nisy avocat tompoko, fa taniko efa 20 taona mahery, tany amin'ny taona 92 tany no nividianako azy, zany hoe raha 92 zany dia amin'ny 28 ans eo, dia vitany ramatoa Randria Tseheno angamba ny anaran'izy zay,
no nanodina azy ary navitany namoana didim-pitsarana mihitsy. Afatra fanondroany vaveriko dia tena miala tsiny aminao ary matoa fa tsy ho vita moramora, tsy ho vita moramora. Ka raha ohatra ianao ataon'olona iraka, ataon'olona piretinao, dia ny anaranao aloha ny voaraiko, fa dia miala tsiny, miala fondro aminao. Ny aho tsy nisy avoka fa tany amin'ny didim-pitsarana tonga dia namboarin'izareo tany dia hoe anazy ny tany. Raha izay faharoa amin'ny resaka ilay hoe avoka. Mihinan-droro zalahy ka sady mihinana anao izy no mihinana ny an'ny hafa. Ary ilay mpitsara koa amin'izay fotoan'izay dia mihinana be. Voalohany indrindra ny hevitra atolotro anareo amin'ny olona tratran'ireny dia mivondrona. Ahoana no ahafahana mamory anareo na hoe mampivondrona anareo manondrata ty amiko dia ataontsika hetsika anankiray ilay izy. Taddio fa fananana izany na azonao ny fanananao dia migadra ilay ny olona soloky na ianao maka risika. Ka rehefa tsy vonona haka risika aza manoratra ty amiko akory. Satria tsy maintsy hanao hetsika tsika any Madagasikara. Mino fa tsy olona iray na folo ny tratran'io fa maromaro. Fa tratran'ilay fampitahorana sy ilay menasy ary ilay représailles ilay olona dia tsaha. Fa rehefa olona manjato no mipotra tondra banderole hoe avereny ny taninay, izay vao tonga an-tsaina ny fanjakana ka hisy ankety andeha tsirairay. Io izany tsy resaka hoe opposition fleurie no miteny an'izany na tsy opposition. Fa rehefa lalàna dia lalàna. Efa manana proof ianao hoe amin'ny anaranao ny tany, lasan'ny Ramatoa Randriatseheno sa iza ny anaran'izy teo, tapitapika eo satria tsy anankiray ry zareo manao an'izany fa maromaro dia manondrata amiko dia asiana karazana commission, tsy commission fa fivondronana anankiray dia lasitsika amin'ny tolona ataontsika satria na ny tenako ary victime ao anatin'izany keo. Ary zaraiko aminareo zany androany hoe victime amin'izany koa ny tenako amin'izao fotoan'izao. Tsy hoe noho izaho victime no mahatonga hitarika anareo. Fa zao ny zavatra teneniko anareo, izaho manana chance kokoa ahazo ny anahy noho nareo na tsy mitarika anareo ary. Satria inona ny antony? Matahotra anahy kokoa ry zareo no matahotra anareo. Satria any anatin'ny sainy tsy miloaka any dia hiteny izy hoe rasy anatria tokoa ka mionga n'ity fitondrana ity. Ka olona akaiky amin'ny afleurirako eto malala ny tonga eo, tapona ny domontsika fa tsy maintsy migadro tsika menakany. Ary tsy maintsy higadro nareo. Tsy maintsy higadro nareo. Tout ce qui est fanararaotana tanim-panjakana sy ny tanin'olona dia tsy maintsy migadra ny olona manao an'izany. Tsy maintsy. Izay no mahatonga anahy miteny hoe manana chance kokoa ahazo ny anahy noho nareo. Dikan'izany raha ohatra nareo mieritreritra hoe ka satria lery ataony ampiasaintsika dia afaka tsy mivondrona amiko nareo dia ataovy ny anareo.
Fa tsy maintsy azoko. Resaka dissuasion io. Resaka fatahorana io hoe sao de vita am'ty malala hoy le vadin'le anona fa le riny tsy sangisangy aminao ary tena tsy sangisangy. Fa nanana ny eriko tao anatin'ny 20 taona ve de alainao fotsiny ao toujours au lendemain. Azafady e, tena miala tsiny aho. Ary n'inona fa nanana nararaotana tao anatin'ny fanjakana tao anatin'ny tsy mazava dia tsy maintsy nationaliser-ny fanjakana koa. Teneniko antsika menakavy koa zay. Ok, mazava ny amin'izay. Aza adino tompoko ny resaka tarigetra sy ny tigetratsika amin'ny ireto avocat sy ny procédure izay mandeha. Endrinareo ka mampita anareo sy mampatsiahy anareo ny amin'izany volana novambra tsika izao, tokony alefa ny volana novambra mba tsy hitambatra volana desambra vao taitra daholo tsika menakavy. Manana heritreritra aho aorianao fa miandry fotoana kely efa misy zavatra mandeha any misy processus mandeha any fa tsy maintsy ho lazaiko anareo rehefa fotoana ny fotoana mahamety azy de hitanareo fa mandroso ny tolotsika ary tena mandeha any amin'ny tokony andehanana. Izaho manokana moa zany de mampirisika anareo foana. Matoa velona ity fandarana ity. Matoa mandeha ity fandarana ity de ianareo. Ianareo ihany ny tompony raikitra. Tsy vita moramora manao an'itony fandarana itony. Misy sakrifisy manao an'itony fandarana itony. Misy lôzistika ihany koa manao an'itony fandarana itony. Ary misy risika ihany koa manao an'itony fandarana itony. Zavatra lazaiko anareo zao de izaho zao rehefa mivoaka dia tsy maintsy miaraka amina garde du corps. Tsy maintsy. Satria le menace efa ambony be. Ambony be le menace efa nanao mesure tokony hindaisina. Voilin'alina zao voalina mihitsy. Rahalahiko an'i Madagasikara any miantso aho hoe méfie-toi de ces gars-là, ils sont capables de tout. Méfie-toi de ces gars-là, ils sont capables de tout. Le garde du corps en question, il me coûte 100 € par sortie. Ohatra aho miakatra amin'ny Paris ohatra manana fotoana de tsy maintsy mitondra azy. De ny tômôbiliny koa no mitondra. Tsy afaka mitondra tômôbilina intsony aho. Ary raha mivoaka tsy voatery ho fantatry ny olona maromaro fa olona vitsivitsy. Tonga ndralahatra amin'ny aty amin'ny boîte aux lettres ny menace. Méfie-toi de ces gens-là, ils sont capables de tout. De vakio ny gazety nosoratan'i Jafla. Rehefa tsy vitanay amin'ny lalàna ozy izy. De vitanay amin'ny zavatra hafa. Tahaka ny hoe kidnapping. Bataina anao zany de tsy hita de efa any Madagasikara ianao. Anaty conteneur ianao nalefan'ny raharaha. Tsy haiko zay fomba hanaovany azy. Batamanta fotsiny izany navitainin-drahalahy ny ampanidinana azy satria raha aty manko rahalahy no manamboatra tsy maintsy misy ankety goavana ary tratra izy. Fa exfiltreny ianao zany na tsy haiko fomba hanaovany azy. Zay no mahatonga anahy miteny il est grand temps. Vraiment, vraiment urgent de bouger.
nareo manana mission misy zavatra mpanaovina anareo reny zany amin'ny resaka dossier teknike fa tsy hoe mission andeha amono olona na hitifitra olona tsy manao an'izany mety ao. Vous traînez trop. Vous traînez. On doit avancer très vite et bien aussi en même temps. Aza milalao asa fa aty amin'ny opposition no fitaratry ny fitondrana fanjakana. Manana expérience ela ianao ary tsara expérience no ahafahana afantarana fa mahay mitondra fanjakana ianao fa tsy hoe raha confiena zavatra ianao efa bolana any mbola tsy vita ihany. Au moins ianao manazava hoe inona ny antony tsy ahavitana an'ilay izy fa tsy mamono sofina fotsiny ihany. Il est grand temps qu'on a besoin des gens qui sont proactifs, qui réagissent très vite, de manière pertinente et efficace aussi. Sans ça, on ne peut pas avancer. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas espérer grand-chose. Ary raha misy fanontaniana any ambadika any ka tokony apetraka amiko direct, apetrao aty amiko direct. Je n'ai jamais fermé ma porte, mes portes. Du moins ma porte, voilà, parce qu'il n'y en a qu'une. Raha misy zavatra tsy azonareo any ambadika any, dia anontanio aho direct. Ilaina izany zavatra zany namainy publiquement raha satria ilaina mifanoritsika rehetra ary tsy zatra miafinafina koa. Je ne suis pas de cette culture de tout cacher, de cachoter. Pour peu en ment. Soyez perspicace, soyez agressif, soyez rapide, soyez spontané, soyez efficace, soyez organisé. Misy différence entre ny olona hoe manana vision dia manatanteraka sy ny hoe tsy manana vision nefa tsy manatanteraka. Mandra-peona daholo veloma tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra isika mianakavy. Ilaina ny mametraka amin'ny toerany ny zavatra rehetra. Dahoara, veloma. Javana mura fanani sialna simirearia simiebuebu ifitia. Azafady idirako le resaka restitution rehefa aveo fa mbola tsy tapitra amin'ny fandaratsika. Miala tsiny tompoko, idirako iny. Jesus Christi Javana Maharitu Javana Turafanai Simialna Sikirearia Simiebuebu Ifitiamana
mora sosotra fitiavana sy manaotsiko ambifitariny ny zava-drehetra manao-tena sy maharitra ny fitiavana Jesosy Kristy fitiavana tsy mora sosotra fitiavana sy manaotsiko ambifitariny ny zava-drehetra manao-tena sy maharitra ny fitiavana Jesosy Kristy fitiavana maharitra fitiavana mora fanahy tsy mialona tsy mireharena tsy miegoego ny fitiavana Jesosy Kristy ny fitiavana Jesosy Kristy ny fitiavana Jesosy Kristy. Ny vadiko dia anisan'ny nanan-talenta nihira tamin'izany gropy mifity zany ary tarika fity manko tamin'izany andro ary tsy afenina fa anisan'ny tena tarika sy namerina anahy tao anatin'izany atao hoe finoana sy fanompoana ny vadiko. Et je rends hommage à ma femme et je la remercie énormément. Satria be dia be ny zavatra efa nariako tao anatin'izany atao fanompoana izany. Misaotra ihany koa ny Andriamatoa ary fidy Ramanandray be. Nareo manko gaga hoe nahoana izy iny ny namako. Raha misy olona afaka miteny sy mibedy ny Arifidy Ramanandray be dia izaho zao no anisany. Fampitondra hatramin'ny mpirahalahy zay. Fa raha misy koa nefa ny olona afaka miteny sy mibedy dia Arifidy Ramanandray be koa. Misy fotoana efa tena lasa lavitra mihitsy fa i Arifidy Ramanandray be dia nanoka tena tompoko isa maraina tena lazaiko anareo zany. Isa maraina mahita anazy iny nareo jery anazy nareo hoe Jilambote sao sy ny karazany. Fa vitan'ny Arifidy Ramanandray be no tonga ao an-tranoko isa maraina vao maraina pour vous dire hoe mahandro vary amin'anana izy anodonana ny saiko fa dia hitoriany teny anariny zany natao hoe mpirahalahy. Anariny amin'ny tenin'Andriamanitra mahay misoratra masina iny. Tena miteny anareo an'izany raha misy olona niekeko amin'ny fahaizana soratra masina sy io baiboly io tsy nahita anankiray na roa mihoatra amin'ny Arifidy Ramanandray be. Iny amin'ny kapitandroko iny zany zandry amin'ny Maurice Tsavonana. Tsy ho jerenao le olona jolahy. Arifidy manko tsy mivakivaky loha amin'ny fomba fiakanjo zay. Tsy mivakivaky loha amin'ny fomba fiseho amin'ny vahoaka dia mieritreritra ianao hoe jolahy te tena diso tanteraka. Hainy Arifidy Tsenjery zany atao hoe dinitra zany. Raha miala eo Moramanga ianao mandrapatonga any Ambatondrazaka averin'ny Arifidy aminao tsirairay. Ny poema ao anatiny tonga saina ianao.
raha avoaka ny arifidy aminao ny soratra masina hoe atsy ny misy an'izao, atsy ny misy an'izao, tonga saina ianao. Aza jugena amin'ny apparence ny olona fa manana ny maha izy azy ny tovolahy io. Ka raha nitarika anazy aho tamin'izany andro hoe iarifidy a, raha ny tena marina ianao ny tena manan-talenta amin'ny fanaovana chronique zany na chroniqueur na éditorialiste amin'ny resaka fanaovana gazety dia tsy nino izy. Zay zany ny valibabena, tsy valibabena fa zay ny toro sy fitaizana no omeko azy hoe ndao ianao manao an'ity dia izay nirahalahy no tompon'ny fandarana tantasika tamin'izany andro. Ka normal be iarifidy Ramanandray be raha tonga amin'ny toerana io amin'izao fotoan'izao hoe chroniqueur ary anisan'ny za tsy teny hoe mahay fa mba mahay satria tsy maintsy manetry teny tsika iarifidy. Manana ny maha izy azy ny tovolahy io. Découvrez avant de juger. Satria ny olona dia inona mahatonga anao minamana amin'io e? Tsy lamboto anao io, zao io, zao. Manana ny clé manodôlo ny olona tompoko. Fa découvrez avant de juger. Dia ho hitanao ny éducation an'ny arifidy fa tsy azonao eritreretina. Ny éducation an'ny Rosy zany tsy any am-paladia arifidy akory. Tena miteny anareo an'izany hoe na ny culture na ino. Culture générale sy ny zavatra rehetra mihitsy tsy any am-paladia arifidy akory zany Rosy zany. Matoa Rosy matahotra ny arifidy aho raha misy dikany. Bon, hidra amin'ny resaka le satroboninahitra tsika, le detsika. Tao a, za zany efa saiko tsy hiditra aminazy iny aho fa mbola ataoko conditionnel ny zavatra ho teneniko rehetra eto satria zay mifanarahan'izy mitsamitany tsy fantatro fa za cornélien et cartésien Saint Thomas hozy izy ny olona zay ny zavatra misy dia ny zavatra misy no lazaiko. Neny Benin sy Sénégal zany dia processus efa tamin'ny 2004 ary nangataka ny voalohany aho, anisan'ny tao anatin'ny voalohany zany dia nga syndicat de Colo. Zanaky nga de Colo, c'est banquier congolais. An'izay tsy naharaka manaova documentation fa tsy ameriny intsony a, syndicat de Colo tamin'ny 2004 no nangataka an'ireo hoe mba haverena amin'ny africaine amin'izay efa vita zay ny colonisation ny fananan'ny africaine zay voatazonareo ao amin'ny musénareo ao. Niady an'io tovolahy io ary tena niady tanteraka. Ny zavatra mitranga dia zao, nanaiky tsy azoka ny déclasser an'ireo ouvrage d'art, non, ireo art classique africain, zay fiteny azy. Na hoe œuvre d'art plutôt, œuvre d'art africain, classique et ancien. Ny Assemblée nationale sy ny Sénat efa tena hoe à contre-cœur. D'ailleurs, lazainy tsara ao anatin'le tony manko efa karazana ohatran'ny hoe communication fa lasa information lay izy satria ny mpanao gazety no mirelayer azy. Dia ny sénateur zao takany hoe nga Pierre Ouzoulias, vice-président communiste de la commission de la culture du Sénat, dia tena mi-exprimer mihitsy izy ny colère hoe tena
les sénateurs avaient déjà eu du mal à accepter les conditions dans lesquelles un projet de loi d'exception visant à restituer des biens culturels au Sénégal et au Bénin a été adopté mercredi soir. Conformément aux engagements pris entre le président Emmanuel Macron et André Jules. La France remet à Madagascar, dans le cadre d'une convention signée entre les deux pays, 7 pièces royales qui ornaient le dôme du dé royal de la reine Ranaval III. Cette convention s'inscrit dans le processus de restitution à Madagascar de ce bien culturel symbole de l'histoire malgache, peut-on lire. Le principe d'inaliabilité, imprescriptibilité des collections françaises impose de passer par le Parlement via une loi d'exception pour restituer un bien culturel à un pays qui en fait la demande. Satria ataonatiny le philosophie, ataon'le lalàna frantsay zany dia anazy reny. Ary resaka concession ana patrimoine zany, tena zavatra enjana be ny procédure an'izany. Dia za moa no miteny hoe par jurisprudence io, ils vont faire une jonction entre les procédures qui ont été entamées pour le Sénégal et le Bénin, dia mipasy le an'ny malagasy kanjo diso ahako fa io izy mitranga procédure anankiray mitokana zany izy fa on ne peut pas faire une jonction na hoe jurisprudence dia mipetaka automatika. Ary mino fa nieritreritra an'izay koa nga Emmanuel Macron hoe alefy ity satria efa mipasy an'le Sénégal sy Bénin fa iny izay satroka kely efa déclassé ity. Kanjo le izy zava-doza ary problème. Eo zany nafahantsika manam-pirofo anankiray fanindininy satria tamin'ny fahapomaly dia miteny hoe syndicat de colône nangataka voalohany dia nangataka ny filoham-pirenena sénégalais sy ny béninois. Faharoa zay, fahatelo déclaration an'i Emmanuel Macron tamin'ny novembre 26 novembre 2017 tany à Burkina Faso, dia fa efatra io zany ny Sénat miréclame, dia fa 5 nanome an'izy Emmanuel Macron. Dans tous ces processus 5 zay, tsisy mihitsy miteny hoe effort avy amin'ny Andry Rajoelina. Tsy misy. Fanontaniana mipetraka interrogation goavana satria raha zavatra hitranga zany tsy maintsy hametraka hanao enquête parlementaire ireto Sénat reto na handefa demande d'explication any amin'ny nga Emmanuel Macron. Zany manko ny procédure mitranga aty. Tsotra ny any Madagascar hoe mandefa demande d'explication le Sénat dia miala tsiny amin'ity fitenenana ity fa tena hifonako tanteraka. Dia firan'ny Jean-Éric Rakotarsou sy Andry Rajoelina fotsiny. Ohatrany tsy miexiste le Sénat zany. Matoa misy tompoko ny Sénat dia manana valeur izy. Matoa nasiana ny Sénat ao anatin'izany atao hoe institution na système républicain zany dia tokony enoina izy ary tokony arahana amin'ny lalàna araky ny lalàna ny zavatra ataony. Fa raha mandeha à l'encontre ny lalàna fa tsy hoe mamorona lalàna fotsiny hoe nga Jean-Éric Rakotarsou dia zavatra hafa izay. Tsy maintsy anisy ny commission na hanao enquête parlementaire ireto sénateur reto. Fa ny zavatra marina dia zao, ity Andry Rajoelina midedadedaka hoe nanao effort izy nanao an'io tena niady mafy ary tsy izy ny tena nahatonga an'io c'est faux. Tena manana intérêt ngeda be mihitsy la France na Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao hanavitra amin'ny Madagasikara. Satria izao lalana izao ne, izao zavatra miseho izao
tena miteny anareo a manino ny la frantsa no manampy foana mikarama mampiasa mpanjakana efa telo volana anie zay fa lalan'ity gasikara ity ne tena miteny anareo non manipulation sy ny zavatra mitranga dia lasa misy haine manipulen'ny mpanao politika ilay malagasy ka misy haine mipetraka ary lasa mandrebaka any amin'ny xénophobisme na hoe tena tonga dia manao zavatra hiadivana amin'ny frantsay fotsiny kanefany le malagasy tsy ampahalalana hoe matoa ny voalohany fa karamanao mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao dia ao la frantsa matoa tonga any aminao ny satroboninahitra risika mihitsy le filoham-pirenena frantsay mba nampandamazana n'le zavatra mitranga mandeha makany amin'ny zavatra tsisy tena hoe dans l'irrespect total des procédures dia récupérena an'le Madagasikara. Inona zany ny zavatra mety hitranga rapitra eo no mahatonga ana miteny sy mino an'le convention. Emmanuel Macron ne prendra jamais un risque, du moins le risque qui va contraindre sa présidence, sinon son mandat. Parce qu'il aspire à revenir à être réélu bientôt. Donc, rehefa miteny ny fitondram-panjakana frantsay hoe avereny io dia tsy maintsy miverina ny anaran'io dia vaky-barara amin'izay zany hoe convention de près le izy fa tsy de restitution définitive araky ny tantaraina etsy andaniny sy ery amin'ny à gauche sy ny à droite ery. Azontsika zao kanefa tadio ohatry politika no mitranga c'est une manière aussi de discréditer le pouvoir de André Rajoelina. Discréditer pourquoi? Si jamais c'est vrai, conditionnel latao zao zavatra rehetra zao. I André Rajoelina mihazakazaka miteny hoe restitution définitive. Nefa le izy averina avy eo ary tsy maintsy averina. Je me demande zany iza ny paye an'le cargo mitondra an'io zavatra io, Madagascar sa la France? Malgré que ce soit Air France mitondra azy. Iza petraka amin'ny fanontaniana. Androany zany légitime be maro raha mieritreritra hoe pré io fa tsy convention de restitution définitive. Na resaka convention koa raha mifampiresahana dia matoa misy convention dia misy contrainte réciproque. On signe ensemble, on convient ensemble. Fatri je me conviens pour un truc moi-même. Rehefa misy convention dia tsy maintsy misy engagement réciproque na mutuel. Inona zany ny engagement ny frantsay ao anatin'ny convention io dia mazava hoe amehan'ny Madagasikara an'ilay satroboninahitra. Inona ny obligation an'ny Madagasikara amin'io le satroboninahitra io? Tsy miteny hoe satria tsy obligation zany, tsy contrainte zany. Tsy teny mihitsy ianao hoe mandray an'le izy tsy convention zany. Sinon autrement bon de livraison. Fa matoa misy convention zay hoe miasa saina ihany tsika ho miasa saina fa aza mandray ambolo fotsiny.
Matoa misy convention ifampisehoavana de misy contrainte mutuelle et réciproque. Misy engagement mutuel et réciproque. Chacun prend ses engagements dans la convention en question. Et je doute fort que la convention ne statue point de l'engagement de Madagascar pour une terme juridique pour remettre à la France ity zavatra ity. Donc, pièce royale de dôme ity, le dôme du dé royal là ozy zareo. Tsy maintsy misy zay quand on parle de convention, naiza misy convention natao tety ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy ny azafady tokoa. Azafady tsy maintsy misy ny contrainte na ny engagement tsirairay ao anatina convention, autrement tsy convention. Donc meny frantsay izy pour un temps précis dia tsy maintsy averina koa pour un temps précis. De hoy le raha naman'izay hoe bainina vitan'ireo bandereny eny manao copie an'iny. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Vitan'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany manao copie dia averina mora ankatiminy aty a Frantsa ny original. Afa-baraky ianao ry gasikara. Satria tsy maintsy averina io e. Tsy za zany tena mino hoe Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de maladroit. C'est un fin stratège. Fa toujours utile conditionnel daholo zany teneniko zany satria na zareo atao amin'ny Senara dia afanina tsy mahatsapa, tsy mahafantatra hoe inona ny tena fandehana. C'est ce principe du recours aux conventions de dépôt qui était justement au cœur des débats mercredi soir lors de l'examen du projet de loi sur le retour des biens culturels au Bénin ou au Sénégal. Eny zany io sady sarotra fa Madagasikara ny démontreko teto fa tsy mazava ho ahy io resaka io lazaina fa saroboninahitra io satria tsisy resaka Madagasikara mihitsy ity projet de loi na ty document eto am-pelatanako ity zay ny enregistrement any 3387 tamin'ny 30 septembre no nandalo tao amin'ny Assemblée nationale. Aty zany fa tsy any Madagasikara. Izahatra tsy milamy io, tsisy resaka Madagasikara mihitsy ty hoa. Ka de misy fisolokiana ve zany ao anatin'le tantara sa misy zay le trumpisme hoa. Trumpisme dia fikafika, laingalainga, bluff, fatakonana amin'ny bling. Moy. Takonana amin'ny bling de le gasy koa moa tsy mahay manavaka ny setroka sy ny ranomaso de eo daholo ny taraiky. Zay mahatonga anahako miteny an'ireo tararaka tsy fantany akory ny tokony asiany ny tongony, tsy fantany akory hoe manompo-paharazana izy manao an'izany, de lasa izy mandeha midokadoka
sy manao ny tsy mety ery. Rovan'ny Madagasikara au lieu de rovan'ny Manjakamiadana. Nazavaiko tsara io hoe midika an'io nie de fandrika goavana io. Nirèklame an'io ianao zanak'Andriana de lazaina fa te hiavaka amin'ny malagasy rehetra. Tsy manava-tena tompoko fa manana an'iny ahy izay. Samy manana izay tsy andeha hisoratena hoe anay koa ny rova any Farafangana na ny Vaingandrano na ny Mahajanga. Fa amin'izao fotoan'izao zany tsy afianina fa ny taranaka Analamanga. Tsy resaka Andriana intsony zay a. Ny taranaka Analamanga ny nanana rova betsaka indrindra tao anatin'ny taranaka ny Andriana Malagasy. Ao indray zao misy tsy mahazo an'izay hoe ny Andriana Malagasy sy ny taranaka Analamanga. Natao hoe Andriana de ireto taranaka zanaka mpanjaka daholo. Dika zany ny Antakarana zany ny Betsimisaraka, ny Betsileo taranaka Andriana daholo reny. Fa ny taranaka Analamanga zany le teraka tao Analamanga avy amin'ny ireo zanaka Analamanga, Rainilay Arivony zany, ry André Anjakampanjaka zany, ry André Mamelo, ry André Anjafy, ry André Nampomerina, ry André Masinavalina, ny ry Rainilay Arivony sy ry Agamainty sy ny karazana. Taranaka Analamanga zany. Tsy manana an'le symbole intsony zany ny Zanadralamba amin'ny André Anjaka amin'izao, satria izy no nanao, izy no safidy an'io voalohany indrindra teo. Ary tadio fa tamin'ny fitondrana taloha ka matsapa hoe te hijanona ela ao anatin'izany fitondrana zany dia tsy maintsy maka Zanadralambo amin'ny André Anjaka ao anaty gouvernement. Nalala an'izany Ngia Philibert Tsiranana tamin'izany andro dia naka ny adiniko ny anaran'le ray aman-dreny iny, ndraso aloha jereko fa zay matadidy re mba teneno juge izy de lasa ino izy teo lasa avocat avy eo de lasa ministre. Ianareo ministre ny fitsarana tamin'ny andron'ny tamin'ny dadabe Tsiranana zany. Adiniko foana ny anaran'izy iny adiniko ny anarany fa ho anareo izay malala re mba alefaso eto raha tsy madiso tompoko. Lasa misy mandefa message ato tonga de izy angamba no mandefa an'izay. Alfred Ramangasavina fa ihany tena ny mahafinaritra ny antsika. Mahafinaritra sotra betsaka seserakotobe. Alfred Ramangasavina tamin'ny andron'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka adiniko izay fa naka koa izy avao tena hoe tena direkta liné amin'ny ino izy teo Zanadralamba amin'ny André Anjaka mihitsy. Tamin'ny Ravalomanana raha mbola naka koa izy vola Dieudonné Razafindalamba nalainy koa ao anatin'ny fitondrany Andry Rajoelina mino fa tsisy. Zany hoe raha misy an'izany hoe zavatra kely détail ohatran'izany fa nefa ny tena important. Satria ireo ny tompony. Ireo ny tompony Zanadralamba amin'ny André Anjaka ka raha te haharitra ianao de tsy maintsy maka anankiray amindreo olobe amindreo. Olobe zany Alfred Ramangasavina zany tompoko. Ka nananao tsy nety raha misy neveu-ny tsy voasambotra ao izy satria olobe le olona reconnaissant aminazy ny olona de misy manavotra le boy. Tsisy taranaka zay tsy manao adalàna. Ka zany koa ny taranaka Ranjeva. Olobe ka nasamboronao toy n'inona raha le nanodina vola tany Manakara tsy voasambotra ao satria reconnaissant aminy le olona. Navita be ny fianakaviana Ranjeva zany.
donc décapitena zany le zanadra lamba amin'ny andreantsaka de tsy tonga saina akory very parfait am'izany. Parfait manko no tsy haiko na mbola ianao zao ry zoko be ray aman-dreny ajana ajaina nofolo ao de tsy mbo miseho vahoaka akory ve anao manamoa tsy mety aminay zanadra lamba amin'ny andreantsaka ity ovainareo ty ny anarany fa izahay iny any tena tompony io raha taonko kote. Tsy tokony manana obligation amin'ny fitadiavana tsony ianao parfait. Raha mbola ianao tompony ao miala tsiny a miala fondro. Raiso le adidinao eo anatin'ny fanjakana. Ary tsisy zanadra lamba amin'ny andreantsaka zany ka mikoso maso eo anatin'ny fanjakana sy ny zavatra mitranga eo anatin'ny firenena. Ny zanadra lamba amin'ny andreantsaka de natao atsono fa tsy natao anatony. Ary ny zanadra lamba amin'ny andreantsaka de manoro amin'ny lalana fa tsy natoro amin'ny lalana. Tandremo, le fait de se taire est aussi une forme de complicité. Hatreto aloha miala tsiny a, tena miala tsiny a tompoko. Mbola tsy naheno mihitsy aho hoe iny ka nisy comité anankiray aza mandraraka ilombian-doha re, tena mba miangavy e. Aza mba mandraraka ilombian-doha, misy dika zany no atony tenenin'ny malagasy. Mitsangana mijorotsy voatery andeha hanonga-panjakana ianao raha miteny ianao ka hoe io ianao miaraka amin'ny zanadra lamba amin'ny andreantsaka rehetra hoe tsy maintsy mijoro tsika fa tsy voafitapitaky ny olona manao bizibizina anatin'ny ministerany. Na hoe tale général any amin'ny ministerany no ny politika de mikatona fotsiny tsy manana sens de valeur ao anatin'izany atao hoe fanjakana na fiandrianana. Zay manko madangerosy izy. Ny zanadra lambo amin'ny andriantsaka tena hoe le lignée directe zany dia matetika ao anatin'ny profession libérale. Mpitsary reo na avocat reo. Fa tsy ao anatin'ny haut fonctionnaire raha ohatra zay ny filaza azy. Fa matetika reo ao anatin'ny profession libérale. Dia mba ahafahana mikoty client na mikoty olona na tsy haiko de lasa misonelaka. Tsia mijoro miteneny fa tsy voatery ngara izy teo indrina raha-baroelona foana ny iteny eo. Ianao ny tompony, donc ny ianao mihitsy ny tokony hiteny. Zay ny mahatonga an'le izy hoe takona tanteraka le taranaka andreantsaka na ny zanadra lambo ao anatin'ny zavatra miseho amin'ny firenena. Nefa izay mihitsy nefa zavatra mitranga tany amin'ny andro ny fanjakan'andriana nezahana ny takonana ny taranaka zany atao hoe rahalambo zany, nezahana ny takonana. Tonga ny fotoana ahafahanareo miteny mijoro hoe tsy mety aminay zao zavatra ataonareo zao. Décapitena complètement comme si le andreantsaka en question n'existait pas. Marina fa il avait une vision, le seul était le premier qui avait une vision Madagascar. Fanezahana takonana ny tantara. Mila mijoro nareo, mila miteny nareo. Rehefa tritsapanareo zany hoe olety e. Orbaina tena le voninahitritsika ny mpitehana amity. Misy bandikely zay hiteny an'io miasa ao ministeran'ny population ao tena n'importe quand zany tenin'ny Fleury zany.
fa hitanao fa ho anenenanao zany antokely tsy malala valeur zany, tsy malala tantara zany, fa miedinedina fotsiny eo, mividy mpitandrina ary raha nataony. Alatsiny tsy maintsy teneniny zany. De kapitena tonga de spoilena fotsiny hoe lasa rovan'ny Madagasikara. Oui, c'est vrai, raha olona tsy misaina de hoe marina, mety zany e, tena miaingo zany e. Mais non, tsy azonao sarahana amin'ny fanjakana andriana mihitsy ny rovan'ny Manjakamiadana. Ka hoe RM de ovainao Madagasikara l'izy, piège be ho an'izy. Raha mireklame an'izy ianao, raha revendiquer an'izy de te hiavaka amin'ny malagasy ka manisaka ny côtier. Zay le tanjony. Ary olona machiavélika mihitsy no nanao an'le izy. Zay olona nanao an'io ka namindra an'io hoe ataovy Madagasikara io leroa, de olona machiavélika. Io zany tena hoe fandorana fandroana an'le rova. Satria tsy hanao intsony le izy e. Afaka 5 taona ianao tsy afaka miteny intsony hoe anay io. De izy leroany hoe ka malagasy an'io samy malagasy daholo ny tompony e. Non, tsy zay le izy. Tsisy mandana an'izany. Fa misy nuance ngeda be. Ary misy tanjona ngeda be le izy satria rehefa voafafa ao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara fa tsy an'ny andriana intsony. Taranaka Analamanga zany, ny rovan'ny Manjakamiadana, dia very ilay valeur mahandrina ny andriana. Ary rehefa lasa io de ho alain'ny dala ndraiky koa eny Ambohimanga. Tadidio zay temiko zay. Tadidio zay temiko zay. Oui, ça ne s'achète pas. Merci. Vahiny Pionsa. C'est la limite entre tolérance et complicité, même si c'est plus facile pour la diaspora de s'exprimer dans un état de droit comme la France, cadavre. Oui, tsy mitendra la. Ohatrany hoe misy Fleury ao de anina fa miah zany tsy le. Ianao zany raha ohatra ianao miaingo ianao de misy varany hoe manina maizy azy reny olona reny. Fa ianao raha miaingo ianao nefa tsisy maha olona anao, hoe inona moa zany mba zavatra vitanao teo amin'ny firenena? Inona ny zavatra mba nataonao tamin'ny fiavianao amin'ny maha olona anao? Inona mba zavatra nataonao fanampianan'ny hafa? Inona ny zavatra nataonao fanampianan'ny mahantra? Tsy misy nefa ianao de miaingo fotsiny eo. Ao mizara roa tsara mihitsy ny fiainan'olombelona hoe itony navita zavatra, itony nanimba zavatra. Ny tantaran'izany Andry Rajoelina sy ny tropiny zany zao anatin'ny tantaran'i Madagasikara tsy ho voafafa mandrakizay zany de ny hoe nanimba zavatra ireto olon'ireo, ary reto olon'ireo tsy nanao afa-tsy ny savoka saranga. Teo andrina izy de manao filifilma mpanjaka eo. De am'izay izy rehefa azo sary petraka amin'ny tantara ny tantarany hoe tony ny dadabe anay, ovaina manko zany. Misy olona ne tena teneniko anareo. Mandrosa any an-trano ianao zany de sarina mpanjaka daholo eo, maromaro ny mpanjaka eo. De zesty izy hoe tony ohatrazao de ianao zany malala hoe reto olon'reto ova. De mandainga izy mainga amin'ny fotsiny zao ianao hoe andrina izy. Mais non, il faut assumer, tena assumer ranga. Za zao manana zoba avy tena tsy mahamenatra azy mihitsy hoe zay ova ringama. Inona? Tsisy manenjika zany, tsisy maratra zany, ary tsy ny ova rehetra ny ratsy. Fa misy ova de tena mainty lanilany mihitsy. Makarary azy mihitsy io hoe tsy nahazo fanjakana io izy. Makarary azy mihitsy io hoe tsy nanjaka io. Makarary azy io hoe tsy manana vohatra io. De nenao no potehany. Am'izay samy tsy manana na niovana ny andrina. Oui, jereo ilafy de davin-dralahy amidy amin'ny sonora tsy efa lasa. Mivohy tsy lafy.
ino izy teo? Iny amboy be rehetra iny. Fa lasa amin'ny hafa daholo. Mba miaro Tintin fa kenao ara inona ny vitanao Tintin kenao ara misolelaka amin'le fanjakanako. Veloma, mandram-peo.